Hanta Rakotovao, tompon'andraikitra atao amin'ny plateforme intégrée de développement des PME eto anivon'ny BNI Madagascar. BNI Madagascar dia banky voalohany eto Madagascar araka ny anarany. Manana maso-ivo mihoatra ny 500 izahay ankehitriny ary manana ihany koa ekipa afaka mivezivezy manatona ny mpanjifa fa tsy voatery ny mpanjifa no manatona anay. Izany dia antsoinay hoe CRED, marika vaovao atolotry ny BNI Madagascar. Amin'ny maha-banky lehibe ny BNI Madagascar dia voafantina izahay hiara-iasa amin'ny tetikasa Fihariana. Ao anatin'izay mpiara-miasa izay dia anisan'ny andraikitray ny manadiady ny fangatahana alefa ny tetikasa Fihariana aty aminay ary mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fampindramam-bola ho an'ny mpisitraka ny tetikasa mba hiara-handroso iroborobo sy ampiroborobo ny sehatra tsy miankina sy ny tanora. 700 n'ireo dossier voarain'ny BNI Madagascar no efa nahazo famatsiam-bola hatramin'izao ary tsy mitsahatra izahay mandray ny dossier avy amin'ny tetikasa Fihariana. Mampirisika ireo rehetra manana tetikasa izahay indrindra fa ny tanora mba ampiditra ny antontan-taratasy rehetra ilaina ao amin'ny tranokalan'ny Fihariana. Tsara ao anatin'izany raha tetikasa efa voamarina sy voadiady no atolotry. Dikan'izany dia information sy tarehimarika mitovy sy efa matotra tsara no atsofoka ao anatin'ny tranokala. Tsara ihany koa raha toa ka efa voafaritra ny tsena izay amarotana ny vokatra. Vonina hiara-handroso aminao ny BNI Madagascar. Aza misalasala manatona anay na izahay manatona anao amin'ny fomba vaovao. Tongava fa vonina handray anao izahay.